atolontsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra noho ny fahazahoantsika miara-mianatra eto indray ny teniny. Araka ny efa mahazatra antsika dia miompana amin'ny fiainan'ireo Olo-Malaza ao amin'ny Baiboly ny dinidinikontsika. Ary izany dia natao ohatra ho antsika. Androany antsika dia mijery ny fiainan'i Jaona sy ny fahafoizan-tenany. Jaona ilay mpianatra Jesosy, izay no ifantohan'ny dinikontsika androany. Mialohan'ny dirantsika amin'izany dia andesika gataka ny fanahy masina hiaraka hivavaka. Hivavaka isika. Rainay masina izay tsara indrindra izay ny an-danitro, ankehitriny dia handinika ny teninao indray izahay, ka dia mangataka ny fanahinao masina mba hitarika anay hatrany amin'ny fandiniana ny teny, ka mba ho hainay ny zava-miafina izay fonosiny teninao, ary mba hitondra fampaherezana ho anay mandrakarivany izany. Tonononay ny vavaka ny amin'ny anaran-tson'i Jesosy. Amen. Ny fiainan'ireo Olo-Malaza ao amin'ny Baiboly natao ohatra ho antsika. Hebreo 12:7. Tsareo fa mitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny hiafarany fiainany ka harao ny finoany. Jaona sy ny fahafoizan-tenany. Marika 1:20 dia ahitantsika ny antsonany Jaona, mpianatra Jesosy. Izao ny voalaza eo amin'ny 9:20. Marika 1:20. Ary rehefa nandroso kelikely izy, dia nahita ny Jakoba, zanak' Zebedio, sy Jaona rahalany, izay teo an-tsambo kely koa namboatra ny aratony. 20. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy, Jesosy izany, ary izy amin'ny rahalahy nandao an'i Zebedio rainy tao an-tsambo kely mba amin'ny olona no karamainy, ka dia nanaraka any Jesosy. Jaona dia nanana rahalahy antsoina hoe Jakoba. Izy ireo dia nanana entreprise na orinasa mikasika ny fanaratoana. Hitantsika izany eo amin'ilay 9 izay nivakiantsika teo, fa marobe ny olona izay no karamain'ny rainy tamin'izany asa fanaratoana izany. Ary mazava ho azy fa i Jaona sy Jakoba dia mpiara-miasa ao anatin'izany orinasa izany. Rehefa tonga nefa Jesosy tatsika tamin'ity fotoana ity, dia niantso azy ny rahalahy, ary mahafinaritra dia izao hoe rehefa niantso azy ny rahalahy Jesosy, dia nandao ny arato ny asa fanaratoana izy amin'ny rahalahy, ka nanaraka any Jesosy. Nandao ny rainy izy amin'ny rahalahy, nandao ny orinasa fikaramana izy roalahy, ka nanaraka any Jesosy. Ny teny hoe nandao viavana dia azo dika ihany koa hoe fahafoizana. Nafoy ny olona akaiky indrindra azy Jaona, ary nafoy ny fikaramana, fa dia nanaraka any Jesosy. Ny toetrany Jaona ry havana dia voalaza fa
somary mafana izy, mirehitra. Ary me anaram-bositra mihitsy aza izy atao hoe zanabaratra, fils de tonneur. Ao amin'ny marika 10, 9:30 sy 7:30 dia hitantsika koa karazana toetra fahafahany tao amin'ny Jaona dia ilay faniriana hanana voninahitra, faniriana ny toeram-boninahitra. Hitantsika izany eo amin'ny marika 10, 9:30 ka 7:30 izay mivaky toy izao. Ary Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio nanatona an' Jesosy ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tianay mba ataonao aminay izay angatahinay aminao. Ary hoy izy taminy, inona moa tianareo ataoko aminareo? Ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba ekeo ny ipetrahanay, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, any anankiray eo amin'ny ankavianao, any amin'ny voninahitra ao. Izany hoe nisy faniriana ny ho lehibe ihany koa izany tao amin'ny Jaona. Manao kosa fomba fijery an' Jesosy. I Jaona dia resy lahatra fa i Jesosy no Mesia. Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra. Ary mitovy amin'ny fomba fijerin'ireo mpianatra sasany ihany izany. Misy zavatra hafa koa azo lazaina ry havany amin'ity fiainan' Jaona ity androany. Ohatra ny amin'ny finoany ny amin'ny fitsanganan' Jesosy voalohany. Hitantsika izany amin'ny Jaona 20:15. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. I Jaona no mpianatra tanora indrindra teo amin'ny apôstôly. Ankeviny eo amin'ny 7-10 taona eo izy tamin'izany. Profiny mahatanora azy ilay fiasakazahany teny amin'ny fasana ary dia izy ny tonga voalohany teny amin'ny fasana fa i Petera no tao aoriany. Ny asa nataon'i Petera ry havana dia sy ny mampiavaka azy dia izy izay nitory an' Jesosy niaraka tamin'i Petera. Izy ihany koa dia natao tao an-tranomaizina. I Petera tamin'ny fiafaran'ny fiainany dia natao sesy tany amin'ny nosy Patmos ary maty tany Efesosy izy tamin'ny taona 20 taty aorian'ny Jesosy Kristy. Ina lesona izay sotontsika ny amin'izany fiainan'ny Jaona izany. Lesona roa no sotontsika. Voalohany dia ny hoe nafoy ny zavatra rehetra i Jaona ka nanaraka an' Jesosy. Nafoy ny rainy, nafoy ny orinasany, fa naleony nanaraka an' Jesosy. Hoy ity mpanoatra kristiana anankiray, voasoratra amin'ilay boky Dio amin'ny Kristy, pejy 530. Dio amin'ny Kristy, pejy 530. Izao ny vaky ny teny. Raha manome ny tenantsika ao an'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy mamoy izay rehetra mampisaraka antsika aminy. Mazava ny teny eto havana. Fa raha manome ny tenantsika ao an'Andriamanitra isika hoy, dia tsy maintsy mafoy izay rehetra mampisaraka antsika aminy. Lesona faharoa dia izao. I Jaona dia natao hoe zanabaratra. Satria fitantsika teo aloha hoe nanatoetra miredrehitra sy mafana izy. Fa rehefa nifanerasera tamin'i Jesosy izy ry havana, nandritra ny 3 taona sy tapany teo eo, dia lasa apôstôliny fitiavana izy. Inona no fampiarana ao antsika amin'izany lesona izany? Ao amin'ny Mateo 7:17-20.
Matio 7:7. Dia namaly Petera ka hanao taminy hoe indro izay efa nahafony zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Indray tsika mametraka fanontaniana manao hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy izany moa dia matiantoka ve? Ary izany fanontaniana izay napetraky Petera eto. Efa nahafony zavatra rehetra izahay hoy izy, ka inona no azonay? Izao ny valiteny izay meny Jesosy. Matio 8:7. Ary izay rehetra izay efa nahafotra amiko, na rahalahy, na nabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia andray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Tsy matiantoka ravana izay rehetra manaraka sy manompo an' Jesosy Kristy. Indray mandeha tany ampitan-dranomasina tany amin'ny toerana mangina, tany amin'ny tany efitra, dia nisy mena hoditra anankiray taingina ny soavaly, ilay antsoina hoe porozony. Dia rehefa nandeha izy dia nahino feo teny taminy nanao hoe atolory, dia gaga ilay mena hoditra. Inona no azony atolotra? Hamaly an'izany feo izany. Dia nisorony zana-tsipikany dia natsipiny tamin'ny tany, ary dia nanomidiany ihany ilay mena hoditra. Rehefa nandeha kelikely indray nefa izy dia mbola nandre feo indray ny teny taminy nanao hoe atolory. Dia nisorony ny satrony dia natsipiny tamin'ny tany, dia nanomidiany ihany izy. Rehefa nandeha tsy ampy metatra vitsivitsy izy dia miverina indray ilay feo ka nanao hoe atolory. Dia tsy hitan'ilay mena hoditra intsony izay atolotra. Efa natsipiny zana-tsipikany, efa nisorony satrony, ary dia ny tenany mihitsy no nidina teo ambony soavaly. Ary izay vao nitsahatra ny feo taorianan'izay. Ry hava-malala, Andriamanitra ny hanoratsika ny tenantsika sy ny fontsika ho azy manontolo. Tsy maintsy mamoa ny zavatra rehetra izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra isika, ka hanaraka an' Jesosy. Valisoa ny fanarahanao amin'i Jesosy dia mety ho azonao eto amin'ity tany ity, ary ho azonao ihany koa any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tahanao any amin'ny Tompo. Amen. Ray masonao misaotra anao zahay ny amin'ny fiainan'ny Jaona izay nidinianay androany. I Jaona izay nahafoy ny rainy, nahafoy ny asa fivelomany, ka nanaraka anao Jesosy Kristy. Nanana fahafoizan-tena izy, ary niafara tamin'ny famonoana azy tany amin'ny nosy Patmosy ny fiainany. Toko malalo ampio izahay mba ahafoy ny zavatra rehetra ka hanaraka anao, satria eo aminao rery ihany no misy ny tena fiainana, ary ilay fiainana mandrakizay. Tononinay ny vavaka ny amin'ny anaran-tson'ny Jesosy Kristy Tomponay. Amen.